Tsy misy antony tokony hanovana na hanamboarana ny lalam-pandrenina amin'izao fotoana izao. Hoy Willy Razafindratovo, fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe Maître Olala. Fitiavana hanalava fotoam-pitondrana ary fanabadoana ireo mpamolavola ny lalam-pandrenina miasa amin'izao fotoana fotsiny ihany izany. Hatreto tsy misy fahendrenana arak'izay voasoratra akory ny mpitondra ka maika fa hovany arak'izay mampety azy vao maika hanampampahefandry ireo, hoy ny fanazavany. Ilaina ny mametraka fikarakarana fifidianana dia izao raha tena milaza manara-dalana marina ny mpitondra. Tahotra no andikan'ity mpahay lalàna ity ny fihetsiky ny mpitondra ankehitriny noho ny fahalalana ny fiainan'ny mpakasitraka azy. Mila makalesina amin'ireo firenena lehibe izay tsy nanova isaky ny fifandimbiazam-pitondrana polo-taona maro isika raha te handroso sy hanamarika ny mahamendrika amin'ny mpitondrantsika, hoy Maître Olala. Namboarina ohatra n'inona ary vatany dia tsy mahatafavoaka n'inona satria ny toe-tsaina sy le vatan'ny olona mitondra le lohany anatanteraka le zava-dehibe indrindra. Tiako tenena zay dia izao. Ny constitution azovaina izy io arakaraka zava-misy. Kanefa ny constitution tsy voavaina vatany fotsiny satria jerevantsika fohatra hoe ny constitution ny américaine fa roanjato taona mahera tsy maninona ifoana izy ohatra amin'izao. Constitution ny anglisy tsy soratana akory fa resaka vava fotsiny oral mipetraka tsara mihitsy mandeha tsara ny firenena. Fa ny antsika if constitution zay napetraka eo amin'izao fotoana izao tsy hoe sanatria vava akory hoe olona vedrina na hoe badraodra na hoe olona république bananière nanao an'ilay zavatra fa matoa mametraka constitution n'olona everina fa ho tsara izay. Le olona manatanteraka ny constitution hoe manana finiavana nanao zavatra tsara sa olona tenao zavatra ratsy ary anararoatra fotsiny hoe le fahefanao am-pelantanany dia hanova sa hanamboatra sa hanao an'izao mba ahafahana aminararoatra le hoe puissance publique zany hoe fahefa-panjakana eo am-pelantanany amin'izay fotoana izay. Maninona tsy efa namboarina hatramin'izay raha ohatra tena eritreritra tsara mihitsy ianao hatramin'ny tamin'ny 2014 hatramin'izao fa navela fotsiny amin'izao. Raisinao tsika izao ohatra ny hoe ny président Fokotany izy izy tokony jerevana voalohany indrindra. Ka manino ny président Fokotany tsy natao hatramin'izay ary hoe fidiny vahoaka na misy ary hoe voafidy vahoaka esoronareo le olona esoronareo olona tsy manjary. Zany hoe le fitiavan-tanindrazana dia fahita sady zany araky ny teny be sy ny maro dia hoe tiana hipetrahana elaela amin'ny fitondrana sy ampiasaina le puissance publique ny hoe fahefa-panjakana no tiana atao mba mandra-patongany fifidianana. Sotrany ny hevitra hoe dia zao tanterao aloha ny fifidianana anatin'ny fahamarinana jereo vari amin'ny CENI sy fanatanterahana ny tsisy iana-bato amin'ny fotoana sy andro voatondro dia fa homanidiny zao fa hoe izay olona tonga eo ho président république no tsy maintsy manova ny constitution amin'izao fotoana sy andro tahaka an'izao. Tahaka ny hoe haute cour de justice zao fa napetraka io zavatra io maninona tsy napetraka hatramin'izao. Zany hoe misy faratsym-panahy zany eo, misy fatahorana hoe hanao hoe za manao ratsy ka tratra ty zavatra ty fa itiky ndray kosa lalam-pandrenana ihany koa ty zany mitovy amin'ny ACJ io dia amena daty sy fotoana zay olona olany eo hoe tsy maintsy tanterahanao amin'ny fahamarinana sy tsara kokoa ny lalam-pandrenana manaraka satria tsy rariny intsony raha mbola itoy izao fijaliana zao tsy rariny intsony mbola itoy izao fanambakana zao tsy rariny intsony fanaovana tsinitsinina be sy ny maro zao tsy rariny intsony ny asa misy milaza hoe mivarotra tanindrazana. Apetraka io zavatra io dia milatsaka izy tahaka onatrehitra araky ny voalaza ny constitution dia rehefa lany manaraka izy manamboatra an'izay fa tsy izao faran'izao izy akory vo hoe mody amin'ny stilitila zesizesy tamin'ny tanàna ka manao zavatra zay fa manarany lalàna ekeo fa io nareo ke mitomany fa hoe aoka nara-dalàna raha ho ary lalàna tombohitra aminareo ampisehoan'olona fa manara-dalàna tokoa nareo sady io lalàna resantsika lalam-panorenana ambony indrindra manara lalàna. Ny fanomanana ny fifidianana dia efa fantatra hatramin'ny 5 taona lasa zay. Io 5 taona io zany sady nisy président république nisy régime mipetraka teto amin'ny tany sy ny firenena no nisy an'ile CENI. Ireo dia natao zany hikarakara ny fiainam-pirenena ny anankiray fiainam-pirenena hoe l'exécutif ny anankiray hoe ny fifidianana. Ka tsy hitako mihitsy hoe olana hoe anomanana zany hoe fifidianana filoham-pirenena mandritra ny taona rehetra zay isanandro isanandro hitantsika fa manao propagande foana izy ao tsy hoampy matahotra hoe tsy matoko tena re tsy matoko tena ve izy mahatonga ny zavatra sa ahoana
fa zavatra fantatra dia zao hoe efa fantany fa sy mambahoaka ntsony a dia lazana fa tsangatsa manoran'zao mba fanapetraka elaela eo a entina mampiasa n'le prérogative de puissance publique io foana izy manko hoe anitsahana sy anindrina n'zao rehetrehtra zao a ka noho zany a mbola mamerina fa hoe vita io a ary tsy misy volana mihitsy a raha ze hery-taona betsaka ary zany zavatra zany afahana manomana zay a raha tena ilofosana satria nataotsika enim-bolana ary hoe ifilofosana amonona terape indrina helika vita zay zavatra zay